Mbola izany ao anatin'izay pejin'ny fampianarana izay ihany sika nanao tatitra mahakasika ny fihetsikehtsehana izay nataon'ny mpianatra teny Vodivorona ny colonel Rakotomanina Florence commande ny faripedidipin'ny gendarmerie Pyrénées ao anatin'ny faritanana Antananarivo. Nisy moa ny fifandonana teo amin'ny rotony tarany fanazavana vokatr'izay nisy ny naratra nisy ihany koa ny voazabotra. Androany koa satria zany efa mandeha ihany hoe tsy maintsy ianao an'izao tsy maintsy mbola merany ihany dia efa napetraka ny dispositif vao maraina ny bus teny akaiky ny campus nampidina ty ambanimbany mba ialana hoe misy torabato na hoe sanasendrasendra koa ka forceny zareo hitondra zareo hiakatry eny akazo satria ny renseignement dia hiakatry eny akazo zareo ny fiakarany akazo tsy mampaninona tsy manaka an'izay zay fa ny fanimbany-javatra sy ataontsika hoe ny forceny andreo bus reo zay dia tsy azo ekena zany dia efa nandray ny fipetra mikasika ny zavatra zay mivory tao moa zareo rehefa vita ny fivoriana dia nanomboka indray ny torabato dia voaterina indraindray fa tamin'ny filaminana nanosika an'zareo indray zany iverina any anatin'ny campus universitaire. Misy milaza hoe nisy naratra omaly hoe tsy marina zany fa ny androany dia nisy andarima zay voatonga tamin'ny lohany fa sotran'Andriamanitra fa mba tsy dia grave le izy dia nisy valo moa zany voasambotra nisany hoe nitorabato sy namana tamin'ireny nefa moa mary revendication azy tsy maintsy bajerena kely any hoe atraiza dia rehefa vita moa ny fanalana fakana ny anarany tantelo ireny dia nariva nandeha ny mpianatra zay koa tsy midika hoe nilefitra amin'ny tany filaminana hoe atao isan'andro zavatra zany fa tsy maintsy izy andraiky tao raisina zay ka nytilo tenena dia mbola mamparitsaha ihany andreo mpianatra reo hoe tsisy manakana ny fitakiana ataonareo fa ny fitakiana ataonareo dia ataovy anatin'ny filaminana ataovy ao anatin'ny université fa aza korotanina ny fiainam-bahoaka fa mitany filaminana dia tsy anaiky mihitsy raha voakorotana ny filaminana sy ny fandripirenina satria andraikitra napetraka aminy io.